Zany zavatra zany dia niaty mahatonga an'izany dia noho le asanay zany asan'ny dokotera zany efa tsy misy asa intsony satria tsy afa-po zay anatin'ilay asa tsy valoriser mihitsy zany le fianarana natao nandritra ny taona maro zay mahatonga ny olona hoe tena hoe dokotera lasa miala ao anatin'ilay sehatra zay aloha ray faharoa eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina tena tsisy ajany amin'olona satria io hitantsika amin'ny réseaux sociaux amin'ny radio télé fanambaniana ataon'olona ny dokotera faniratsirana ataon'olona ny dokotera ary misy fitoriana mihitsy tonga hatrany amin'ny tribunal mihitsy ny fitoriana mahakasika ny dokotera zany zavatra zany dia vokatry le système le rafitra efa tena tsy manaraka ny teknôlôjia tsara zay nahatonga anay mijoro androany iverina hamerina indray ny firaisan-kina ny dokotera hamerina indray ny firahalahin'ny dokotera dia mitambatra ho iray mivondrona ho iray anatina association anankiray sehatra anankiray mba hafana miteny zany hoe zao ny antsika zao azonareo fahatelo manaraka an'izany ny resaka tsindry politika dia any amin'ny sehatra rehetrarehetra misy azy any ny dokotera tena sahirana nianatra hoe hatao ohatran'izao ny fitondrana reto sehatra reto fa rehefa tonga anao dia tsy mipetraka amin'izay zavatra nianaranao zay fa noho le tsindry politika mahazo zay zavatra rehetrarehetra zay mitambatra mahatonga anay tonga saina zay ny androany mila mitsangana antsika mila mivondrona antsika handao averina ny asany lanja ny asatsika ho an'ny hevitra mitraka sy ny hoe naravina zotatra entina ho aiza androany misy discussion tokoa natao teo inona ny tokony atao anarenina zany zavatra zany dia mbola andravina an'le fehitrhevitra zay mbola tsy afaka mamoaka aminareo zao fa andravina an'le fehitrhevitra zay satria misy koa niditra mivantana ny ligne misy koa ny any efa mifaritra mbola manao rédaction ihany koa zatra eritreretina hitondrana an'le zatra dia reny zatra reny zany ho aravinay dia mbola tsy zao zany afaka manome valiteny anareo fa aoriana kely zay hiantso anareo mpanao gazety indray hoe hanambara ny vokatry ny zavatra natao andro